Misy vaovao nga? Ie. Tena azafady fa tsy maintsy alinalina vao tafiantso. Fa aiza ianao zao? So ihany koa aloha lafa tsy nakany an-trano e. Tena manahirana be amin'ny James. Resiko eo laha rehefa kelikely ao efa andalana avy. Allô? Allô Naly? Iza ka io azafady? Volana ihany ka. Hitanala ty to ty hoan'ny telefônina iny jereko izay olona rehetra niantso an'la androany porofoko an'izany to ty lesy fa raha ohatra koa hoe fitandrimana porofony fitiavan-driana tena nazao dia zao ary tsika tonga dia any amin'ny banka maka vola mba navotako an'iny valilahako iny. Fa inona raha ny porofo tadiavinao e? Fa inona marina moa zany mba diplôma an'le reny? Elahy kosa aloha raha diplôma aza faminana aminy mba aza mba zavatra fampalazaina. Ka raha misy mahita tomotsika dia mba ahoana? Dia vao maika any anahy izesy tiavako mihitsy hoe mba miaraka amina sipa kely ohatr' izao mbola to raintsa kely. Mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tety se no fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa inona ihany mbola tonga valilahty ty tsy efa miferako ve lahy hoe aza mihoatra mifaritry ny toby mandrapila amin'ity raharaha ty aloha. Te hiresaka kely manokana aminao mihitsy ame soera tsara zaka. Zay no tena antony nandehanako nakaty nampiantso anahy nge ny gendarme. Kinona moa no hidirako amin'izany adidy ninely ty zany zay olona tia ny atsona rehetra dia azo ny atsona daholo ka inona ny olana amin'izany. Eny fa misy fanontaniana manokana mba tena tiako apetraka aminao dia aleoko nandeha nakaty mihitsy satria zana hitelefona raha efa tena feran-drabainza mihitsy tsy mahazo mitelefona any amin'ny toby any. Mazava ho azy matoany alaly ty akalain'ny olona dia manao ratsy zay iza ny olona tsy mahalala an'lahy
hatramin'ny James zanako ary. eny e, tsy mampaninina izany raha izay nyfandraisan'ny olona anazy. Fa ny tena tiako anontaniana aminao dia izao monsieur Ratsarazaka, nametraka plainte ianao tany amin'ny gendarme, dia nanitsikitsika mafy mihitsy fa za hitoka isan'ilay olona tena mampiayanao. Diso be zany, nametraka plainte contre X-ako. Sisy loatra kosa lety fahafatesana tao amin'ny tobo tato ato e. Ary miditra faty antoka amin'izany. Ka ahoana moa lahy isan'ny mpiasany tsy mba ampiayaka? Eny ary, ka raha nampiayanao indray ary hatramin'izay, naninona ary any tsy tonga dia niroanao fa mbola nitazoninao isan'ny hiasa aminao sy hiasa anatin'ity orinasanao ty ihany ka. Ay, tian'lahy zany ny androako an'lahy. Manam-pahefana ity manapa-kevitra momba an'izany raha milaza fa olo marina koa moa lahy, inona tokony androako an'lahy? Aiza nahita pitsikilo tsara oatra an'lahy. Ka izay indrindra le mahatonga na mametra-panontaniana. Pitsikilo tsara ozy izy ianao nefa dia mbola nitazoninao tsara eto ihany. Izany hoe tsy nakasitrahanao mihitsy izany no nahitako an'ireny Fatindra Jules reny fotsiny ohatra. Inona ny tiany lalazena amin'izany? Any endrikendrika lahy, mba fero kely le vava. Atoa lahy nataoko tao dia hiambona amin'ny faritra manodidina ny Toby, tsy mihoatra an'izay. Ka izay mihitsy ny le izy. Fa raha ny fahazahoako ny resaka ao izany dia ohatrany hoe tsy dia nety taminao ireny nahitako an'ireny zava-marina rehetra nahitana ny fatin'ny mpiasa rehetrarehetra ireny ve? Laha ty an'eletsy izany dia tena sarotra tenenina mihitsy. Tsy haiko ve aloha lahy hoe tsy mety mihitsy ny nataon'ny lahy voaka ivelan'ny faritry ny Toby. Eny, fa ianao ihany nefa neny tena nampaniraka anah hoe arao maso ny ivelan'ny Toby. Ny manodidina ny Toby ihany ho fa tsy niteny mihitsy aho hoe any anaty krihatra labe any mandeha. Monsieur Ratsarazaka, tsy hitako intsony izay lazaina aminao tena marina. Lasa tena miasa be izany ny saiko amin'izao fotoana izao amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Satria lasa tena hoe za mihitsy izany le tena diso raha ny fieritreretanao mahakasika an'ireny zavatra niseho rehetrarehetra tany amin'ny Toby ireny, na ny fanafiana na reny faty ireny. Satria efa fantatra lahy mihitsy any fa tonga amin'ny fotoana hijerena an'le faty. Dia iza moa ny olona heveriny lavendrana hoe inena lasa nandehandeha fotsiny tany anaty ala tany dia nahita faty. Sady amin'izay any amin'ny ora fiasana le izy. Rindry manao ahoana? Safa Ye, fa manindry ianao nitahaiky be. Zao ve zao izy taxi borosy tsony ody any an-tana? fa taxi borosy ahoana koa fangandry saika andeha ody ary mitady hitsotsoka anahy mihitsy Tsy za mihitsy ny tato tsy haiko ry James. Fa raha tsy tonga tao ianao dia ina fotsiny nataoko eto. Ka raha pitsondry mody
zany hoe aho tafody tsony. Sady mbola misy zavatra ho teneniko andry mihitsy. Misy vaovao be. Vaovao? Teneniko. Momba Marija? Tena tonga dia haindry tsara mihitsy. Ho afaka nga izy? Tena sura fa rapitso ny anatahindry dia efa James faly be aho maheno an'izany. Rapitso? Tsy napozika teny an'izany mihitsy ianao androany. Tena vaovao mahafinaritra be mihitsy. Dia nanahoana ny resakantsika iny? Za aloha zany anisany naniraka tômôbila mpanaraka anareo tamin'ny fotoana iny. Ilantsika mitety dratsy mety ataon'ny ara tsara zaka tsy fantatra. Fa ianao ny zany dia tena efa mino mihitsy ny hoe tena olon-dratsy ilay misy ara-tsara zaka. Orombalo, hatramin'izao ve ianao mbola tsy mety mino ihany hoe ringa ara-tsara zaka ireny natsoina hoe olon-dratsy transparent? Za aloha hatramin'izay sady tsy nahita ninina dia tsy nino mihitsy. Fa zao manomboka somary mivaly le ankety madinidinika nataoko ireny. Fa tena ohatrany amin'ny antsoinao marina hoe olon-dratsy transparent ihany marina angamby ny mesera tsara zaka iny. Tanao zany dia ahoana fanapaha-kevitra ao? Vonina hiala amin'izay zany. Zao ary avo tena voafatotrako. Tsy afa-miala any tsy avelan'ny miala tsony mihitsy na raha tsy hoe hita hono le olon-dratsy nanafika tany androrony ireny. Inona tsara hoerim-balo? Dia nanaiky ianao? Ka tsy hitako izay fomba ialana amin'ilay teniny misy andretsa. Za zao arangeny efa lazainy fa hoe mampiahana azy ony. Dia efa tena nalefany any amin'ny gendarme mihitsy zany nanao an'izany plainte zany izy hoe tafiditra ao anatin'ilay olona mampiaha dia tsy afaka miala mihitsy aloha raha zao. Tanao amin'izany maharatsy saina ny lengara tsara zaka. Ianao nahita an-drazana indray ny lazainy fa olomeloka. Tsy haiko tsony izay tena marina sy diso amin'ity resaka ity ny amin'izay ndretsy. Mbola malasa saina anakoara zao hoe inona zany ilay tena antony tianao nampanaraka anay tamin'ny tômôbila ity. Tsy maintsy nanao andreny ary-mbalo mba ahafahantsika mampiditra angara tsara zaka ao anatin'ny fanahiana hoe misy manaraka amin'izay ny fiainany manomboka eto. Taiza moa ny zavatra nyteneniko izany. Ny James rehefa zavatra ampanantenaina dia tsy maintsy tanteraka. Na mbola hoe hoentineny amin'ny volana eny ary ndre. Mampime anay. Asa izay nefa ilay Marija maheno an'izany hoe hivoaka izy Rapitso. Izay aloha no tsy haiko Fa hono inona zany zavatra nataoko nafinaritra anao dia mahatonga anao be hery be hamoaka amin'ny Marija? Fa ny fitiavandriko porofom-pitiavana be dia be ataondry anako. Sady sinavola lany tany ary ane tsisy dikany. Rehefa hoe takaikin'ilay malalako dia efa izay ny tiako. Tady indray Volana ery James zany natotonao tao amin'io zany vola kely 10 millions iny veka. Izay rehefa miaraka amindry aho dia efa mety amiko foana. Dia fitiavana nadaolo zany. Ie. Izao ny teneniko anao raha tsy nisy fitiavana nany anao tsy tianao koa Zany? Ieko. Tiako be zany. Ndao ary andeha aloha dia jerijery trasy any. Andeha ho aiza? Andeha anko. Tanterana le antsika. Zany ve James tsy taraiko be aty indray Trandao Ndao indro.
Ary tena niahiahy mafy mihitsy inge izy e. Zay zany no tena isan'ny nahatonga anazy tsy nanaiky mihitsy raha tsy nalainy ny telefonako. Ny appel-ntsika sy anao ny hitany farany tao anatiny tao. Tsy taky ny ahoana ny aromotany. Ay. Ny alika romotra rakapa mbola maivana. Tena marina ane zany. Voambana basy mihitsy ane satria tsy nameko aloha ilay izy tamin'ny voalohany. Vavatosa. Tena grave be mihitsy fa zao nefa ny aro ahy. Ny fisitsika sy anao ve dia tsy ho ampy anadoboana amin'ny Monsieur Ratsarazaka raha ny eritreritra ao. Efa tsika sy anao zao ane zany ny contre anazy. Mbalo mila firaisakinan'olona marobe zany manala ny Ratsarazaka zany. Mila manana porofo koa tsika. Zay vao azo tanterahany zany. Andeho any amin'ny polisy tsika nefa tsy manana porofo akory. Inona ny azo atao? Marina ihany aloha zany. Sady izy koa moa asiny amin'ity mody manao asa soetsero ity na amin'ny fiangonana na amin'ny fiarahamonina dia ohatrany hoe izy mihitsy ny tena olo-masina nefa ny kay dia ho sarotra marina. Dia mila mivavaka mafy ho anahy anao misy andretsa mba mivavamba tsy ho verimaina ilay herim-poko nanao an'ilay asa sy ny herim-pontsika sy anao. Ianao ihany areo no nampaniraka na nanao an'io asa io ka. Aza matahotra ianao fa mivavaka ho anao ary mbalo. Manampy anao foana, eo foana. Aza matahotra ianao. Tena zay mihitsy. Dia tsy maintsy hoe mifampiantsa fa hoviana marina moa zany ianao no andeha. Ka zay mihitsy koa ny antony le feonantsika androany satria raha pitso maraina ny kasa andeha. Dia sady anaroatra ihany manao velomanao dia mirary soanao. Mahefa be da be, azakivy. Fa tsy maintsy hipotra ny marina. Telefônina zany sisa ny fandraisantsika ko. Zay aloha no azo atao. Tsy maintsy mifampiantso foana zany. Vao misy vaovao ana kely ary dia tsy maintsy mifampiantso aminao eo foana. Lamina zay. Lamina zay. Alao andeha ary aloha fa mahery zarim-balo. Azakivy. Izao terany ndreo. Tsara be aty e? Ie, mahafinaritra be. Efa nisy sakafo nikômandika any any. Fa taiza nahitanao izao toerana izao? Ry ve mbola tsy mahafantatra ny James foana mandehandeha fotsiny. Reto fa tonga le izy. Ato izany fitondranao sepanao? Kosy. Asotoko. Satria tsy sanjy zany. Atsinona kely aloha. Hitako. Sady ianao manana fiara dia afaka mandehandeha lavitra nareo. Zay indray. Efa hoe tsisy zany tsisy fitondrana sipa sy tsisy sipa zany. Sipa fotsiny mba misy taramina. Fa za tsy miraika amin'izany fa andrilo zao. Jero amin'izany. Tsy mitondra sakay le vehivavy tena ratsy loha hijery sakay. Ohatra hoe fantatro ty coffre boy ty. Coffre boy? Olona efa olon-dehibe io. Ny ama rehefa mbola olona tsy manambady dia coffre boy zany. Sady miseho milahitra. Fa izy io? Fantatro io. Andraso io fa tonga dia mihinana fotsiny rehefa. Aza ela be any ianao ka. Aloha tonga avaka kely mihitsy aloha e. Aingana. Eno hoa.
dia anara-zoky kalogna izy zany tonga mbakaina kely dia ala sasatrotranao sady isakafo tsy manalazy sady zao raha nasipakely mihitsy fa nareo zany ohatra ny be entana be ndeha voyage nga ve zay fitsaranseny lalana liako dray tsika ny bandy fetsy satria vongany akory eny ka olona efa any amin'ny ambaratonga ambony ko ve mo vongany fa lehanareo aloha sy rava resaka kandra fa mety hoe mission sa affectation mihitsy voalazanao inona voalazako le hoe mission sa le affectation tsy mazava ane zany resaka asako sady inona koa nidiranao lalina am'izany fa tsy azo anytanina moa zany ianao rangaty ny président any république raha mbola misy manontany sa ianao ambonino reny za aloha na olona ambany ary James tsy hitantaranao zay sekriam-piainako mihitsy sady tsisy idiranao koa zany ohatry nefa manomboka manao tsinitsinina mihitsy ny erandretsy zany sao dia adinonao ary fa lahy tokany debane ahy tsisy raha raiko an'izany tiana lahy tokany deba lahy na zanak'iza ay ary ny fiainako azy idiran'ny lahy dia aza miraraha aloha zao ary fa mbola iraraha lahy rehefa tsofoko moramora miditra ny tsy efa efa fantatro sy ty posiko ty zany toetsainy lahy zany fa tsy atiana anao valahany zany ka zavatra vitatsiko zany ohatra ny efa miseho ohatra tena manindrinindry mihitsy ary zaza vingavingainy lahy tsy zazakely ohatrany lahy petra tsara lahy olona mihaja randretsa mila atsainy zany fa tsy zao firingan'olona rehetrarehetra zao sady daviny laporofoko eto amin'olona eto mihitsy matsisy dikany any lahy petra tsara lahy James petra tsara lahy James tan'olona tsara elany tonga mila vanina eto amiketo tsy endry akory ny resaka ataony tamiko teo basy tsisy saina tsy Tsanta dry ary ny tena nahazo tomba mipetao anatin'ny fiarahantsika tafavoaka hatramin'ny anatahindry Ngamo ianao James tsy hoe anambady anandray fa efa impiry ary amin'ny teny andry mbola mila mifampizato hetra tsara zay vao miditra amin'izany raha tsy toetra zany aminao tsy hoe zany fa ny anadahandry ary ane tsy mankasitraka ny rahantsika James raha imarijanga ny olana afaka tsy mitena anazy hoe miaraka tsika sady rehefa hidrikona koa afaka ny aninina eo iny ianao tsy ratsy saina zay mihitsy aloka tsika tsy ratsy sainy zany fa hitandry zany hoe mbola olona mianatra mbola mila manangom-bola be vao afaka manao mariage zany fa nga ianao tsy toa ny ray aman-dreninao sady latoka ampanaka rey zay zany le mamaiky andry hoe anambady anakay kosa ianao ihany ane no ny teny fa rehefa miaraka aminao aho tsisy zavatra mampahory anahy de zay
fa mila vola indri dia mitenena amina dia misy vola lena amy amin'ny maritsaindrireny koa toa dia tenena izy hoe nampiny James dia izay no namoahana anazy. Sa tsy andainga amin'ny maritsy izany dia tonga dia ampiasao izany ilay volako. sady za koa James sa hiaraka aminao foana. Fandreva sipa mitapy mihitsy dia davindrio vonomy marija mihitsy sady mandoto kazie be zany mo passeport fotsiny. Dia hatraminao viana zany tsika no ohatr'izao oviana anao vao hiverina hiaraka amiko. Rehefa vita ny fitsarana amin'ny marija. Fa fitsarana ao anakoa fa tsy efa nahazo fahafahana izy. Liberté provisoire. Fahafahana vonjy maika ny dikan'izany sady ny fitsarana tsy manaiky izany hoe olona meloka dia fitsarana. Inona ny eloka nataony teo sady inona koa zany nandefasana ireny vola be reny hanafahana anazy. Vola daholo ny miasana sao dia verindry fa tsy vidim-bola ary izany fahafahana izany na ray andro fotsiny ary. Fantatro tsara izany e. Volan'ilay ry koa nampiasainy ireny nangalana avoka. Dia tsy afaka miteny amin'ny maritsy avezany aho hoe miaraka tsika. Hoe tsy mety ho azy izany sady jusy izao rehefa mivoaka eo dia tsy haiko intsony ndry ve no akaty aminasa zany ho any amindry. Tsy maintsy anaranaraka anahy foana indray manko iny. Dia ahoana zao raha izy ny tonga ao an-tanànao voalohany. Tsy ve dia sarotra e teny amin'ny fotsiny hoe avy niantsena hoe inona avy niantsentsika dia tsisy zavatra mentinao an-trano. dia entiko miantsena re ohatra e entiko mividy zavatra any indray dia vidianako zavatra ny mahafinaritra kely be dia be ana sipy ireny. Tsy izany ny ilaiko fitiavanao anaty. Naninona zao ary hoe mbola te ahita anandry dia raha ohatra hoe tena surako ndry fa hoe tsy ho hita amin'ny marija dia makany aminareo za rehefa le maizina iny. James tsy mety izany. Afaka aminao izany ka tiako anenao. Tsy miheloka misy indreja tena tsy miheloka fantatro tsara kosa angamba izany. Eny fantatro tsara mihitsy fa tsy miheloka ianao ambala ka inona tsy ahafahanao mba manampy ahy. Ianao ihany eny no lafaka manampy anahy amin'izao situation mahazo anazy zao e. Mbalo tsy anao reny anie olona iaratsindry azodena ohatran'izao. Eny ka raha ataoko indray raha hoe tsy zarery le izy satria ny akamaroany tsisy mpiaro fa za manana anao ianao azy afaka atao vavolombelona tsara mihitsy mba hiaro anahy tena tsy rariny kosa ngeo ahy. Fantaro tsara fa tsy rariny le izy zay tsy misy azoko atao. Za koa moa fa tsy mipetraka eto Antananarivo intsony fa nefa fantatra hoe miasa any amin'ny faritra iny tsy hitako izay azo atao. Indray misy indretra
efa mba vitanao ihany nampanaraka tômôbilina nanaramaso manokana amin'ny sera tsara zakatra amin'izay. Inona tsy mbola ahafahanao mba manao an'izany? Ampio ammo amin'ny seretra, ampio moa tsy rariny eny ao azo mahazo an'izao e. Raha misy olona azoko ilazana tsy ambaratelo dia ianao anisany. Fa saingy fanteny ianao tamin'ny réunion antsika ireny hoe mela tao amin'ny orinasa io. Saingy ianao moa zizizy tamin'ny eto manasa tanana ambalo. Manasa tanana hoana kosa moa monsieur Ndretsa. Dia mety aminao ara ve zao mahazo anazy ao e? Olona tsy meloka akory nefa gaga zay. Tsisy namba hoe andalo fitsarana akory azy. Mety aminao zany tsy rariny hoa. Rehefa eken'ny fiarahamonina arim-balo izay aleo mangina sady izay mangina koa ny volamena. Andray kosa monsieur Ndretsy. Dia aminao zany mila hajaina ny fiarahamonina, mila hajaina koa zany ny fanginana. Inona koa no mbola hajaina koatr'izay? Amin'ny tena tsisy mihitsy Andriamanitra raha ohatr'izao. Tsy haiko hoe tsy hitako tsony ampio hoa monsieur Ndretsa, ampio ahy. Zaranao azy arim-balo mba mifonja ny mitazona anao fa tsy mifasana tahaka anazy ny ray aminazy sy rasy raha fa tsy loza. Allô? Salama ianao? Le sipam-balo? Ay, itsiky! Andrasika alo mihitsy aloha. Allô? Allô? Maheno tsara amin'izay? Ay, tena tsy tadidiko mihitsy ianao ka. Ohatry ny maromaro vavy ihany nareo miantso azy eoko. Tena zany hoa? Fa izy aloha le tena oantsonao e. Imbalo? Tsy ato izy. Sady tsy mandeha koa ny telefoniny. Manimanina ny ramose zany a. Zany a. Tsy fantatra aloha na tonga androany izy na tsy e. Lasa ny vokany izy dia tsy haiko na hiverina eo izy na ahoana. Eno hoa zany hoa ohatra ilazana hoe ahoana izy. Ao ary fa lazaiko izy e. Zay ihany. Eny ary e. Aza matahotra fa atao tongany ny afatra. Zay. Velomo.
Mandroso. Ay, mandroso lahy. Nanao dadato? Manao lahy. Na mpiantsaony ianao ankeo? Nantsona mihitsy ahako. Ay, dia inona le tedava-dadato amaika? Tsy dia hoe misy zavatra maika letsy a veriko totrany tao fotsiny ny lankeo e. Tena tsy nanatra mihitsy izay androanka tany amin'ny biblioteka nijery boky fa misy boky nijereko izay tany. Ay, petra aloha lahy, petra misy. Eny tompoka. Zao letsy a, misy vaovao saiko lahy, ary mino mihitsy afa tena mahaliana ny lahy le izy. Vaovao iny izany raha dadato? Ono aly ty, elahy ve tsy mba nanao fanadiadiana mangingina ohatra ary momba ny nafatesandray ny lahy? Fa ahoana? Dia tena tsy mba tao anaty eritreritra lahy mihitsy ve ny anadiady momba n'izany? Ka efa... Nefa ve dia ray ny lahy izy? Ie, raiko ara-dalàna tsara izy ka misoratra anaty kopiako sy karapanondroko. Za koa le tsy totrany manontany foana. Fa ono aly ty, dia tena tsy mba tao anaty sainy lahy mihitsy ve ny andalina lalina momba n'izany? Ka zany ery dadato tena mbola sahirana tamin'ny fianarako. Eny e, efa napetrako eo ampelatana manam-pahefana iny raha iny e. Dia tsy nanao ininona mihitsy zany lahy? Izay kosa dia hoe tsy hanao ininona fa eny e, za zany mino somanantena fa nao ela nao aingana tsy maintsy ho tratra ny olona tsy vanina namono any dada. Tsy vanina? Eno a? Eny e, marina mihitsy ny laka, marina mihitsy. Fa androany zany mila zaiko any lahy ampifaliana fa tratra le olona. Tratra? Eno a. Tratra oviana? Avoaingana kely ka, ary efa any mpigadrana any izy miandry ny fitsarana azy. Saza azy koa ty zany e. Matoa izany tratra dia tena voapirofo fa tena izy marina namono any dada, dia tena niaika le eloko ny ampangana azy izy a. Eno a. Fa tena nanao famotorana tsara ve aloha zandarma tamin'izany e. Ary toatra misalasala ny ela zany le ty e, tsy mba faly kely akory. Ka manjary mampalahelo angely dadato raha ohatra ka hoe olona tsy naninitsaninina fa vao endrikendrika fotsiny no mizaka ny valy ny razy ampangana azy mandrakizay e. Eny e, zay kosa aloha e. Fa iza le olona ry dadato? Raha ohatra mantsy hoe olona mpanao ratsy ohatra ny olon-dratsy rehetra, satria ianao ny teny teo hoe olona efa tena zatra raha, dia iza zany le olona? Ka le olona ny le tsy aro fantatra lahy daholo hoe na dia olona tokoa efa zatra rary. Ny olona ny le ty tsy misy tandroka e, ary ny be tsara vela tsy ohatra reny tsy ho fantatra lahy mihitsy fa dia ny azavony any. Fa izy ao azy zany le olona? Any izy any e. Olona fantatro ve? Fantatra lahy tsara mihitsy. Ka iza? Olona tena mpiasa matoko tao amin'ny tobo mihitsy izy. Ary izay zavatra nampandreketana azy vita ny atsakany sy andavany daholo. Dia tsy fatapatatra lahy hoe izy zay. Mbalo? Izy Mbalo? Fa mahafantatra mbalo anankifiry lahy. Mbalo raha ihany no fantatra fa saingy ahoana indray koa e. Tena tsy mino an'izany e dadatoa. Ka na ino io lahy na tsy ino io lahy dia zay ny marina e. Sa mpitandro filaminana zany tsy manesany amin'ny lahy. Vita filaminana ny reny a.
na zana raha tena nizanisa ngery dada to tena mety ho diso daholo eny e za koa any aloha tsy hoe manery an'lany ino e mba mampafantatra ny lahy fotsiny ahako tena tsy napoziko mbaly ve dia avita an'izany ary sao dia mba nysainy lahy kosa ary mila fanamboarany vo eo ny atsika ny lahy no nyresaka an'izany e tena tsy mitovy zany ra dadatoa ndray a olona hafa mihitsy ndray a imbalo fa inona ary mahatonga ny latsiny fa imbalo na vita an'izany sampitandro filaminana zany tsy mainy asiny amin'ny lahy sao dia anenena n'izany dadatoa anenenana koa inona ary ny tombotsoa mbalo amona ny dady e inona ny antony olala resabola inona ary ny zavatra tokony alany amin'ny rainy laka akoatra ny vola sady efa misy firy volany ty karamany lazailisa fa tsy voarainareo nga dada mbola nandray karamany zany hatramin'izay satri efa voaray dolo ny karamany fa nisy nanodina tany aminy sao ary iza amin'ireo mpiasa ao atobo ireo ary no endrikindrean'ny lafa mety navita an'izany arika tena tsy haiko tsony rery dadatoa tsy hainy lahoana koa ia tsy haiko hoe iza amin'ireo olona ireo sao ary mba hanalany fisalasalana ao an-tsainy lahy dia zao za koa any eltea za koa any ka tena tsy nino lavitra ny hoe lahy io mihitsy saingy nahita porofo mivaingana dia tena angona porofo mivaingana hoe ahoana nisy olona hafa raiky olona ty maty tany atoby a mpiasa tany amin'le toby ny asany dada ihany ve eny e ary na fisiny zay ny nahalalana fa nedala le olon-dratsy zany ve ka iza veritika isak'izay misy maty sao dia nedala foana ny mahita azy ary io nanomboka tamin'izy ny asa tao a manomboka tonga sainy alahy a tena tsy misy tandroka marina ny ratsy a resabola e resabola niala tamin'ny asany rasulna dia menana azy dolo ny karamany rehetrarehetra dia kanjo ny teny novady aman-jany any a fa tsisy tonga tanina ny kely ary zany kanjo dia izy io hita faty io ary dia mbola mbaly any no nahita ny fatiny balo mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety sena fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritry anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao